Itombo ao anatsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tombontsika. Raha izao ianao vao tonga amin'ny fanompoam-pivavahana amin'ity taona ity eto amin'izao fitandremana izao dia mbola manatitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa noho ny taona 2024 nomeny tompo havelomantsika indray. Ity alahady ity araka ny fanolorana ataon'ny mpitarika dia alahady hitondrana mambavaka ny firaisan'ny sampana eto amin'ny fitandremana misy antsika eto Isotry Fitiavana. Koa dia miarahaba anareo sampana isan'isany avy, sampana velona eto amin'ny fitandremana riavana. Miarahaba koa ny sampana vokovokomanga izay hitarika izany firaisan'ny sampana izany amin'ny taona 2024 ity. Ny herin'ny faherezana ny ho aminareo. Filazantsara araka ny Matio 4:12 andininy 13 hatramin'ny 17. Mifamatotra amin'ny izay voavaky tao amin'ny Isaia sy tao amin'ny bokin'ny Romanina ity filazantsara araka ny Matio 4:12 andininy 17 hatramin'ny 17 ity. Raha fehezina ny foto-kevitry ny perikopa natao amin'ny testamenta taloha na amin'ny filazantsara na ao amin'ny epistily dia manambara fa ny tompo ilay nahary izao tontolo izao dia mikarakara ny zavaboariny, mikarakara ny asan'ny tanany. Eto amin'izao filazantsara araka ny Matio izao dia ao am-pony Jesosy ireo vahoaka betsaka nitondra ny maharary azy no karakarainy ka nisitrany. Ao amin'izao filazantsara araka ny Matio 4:12 izao koa dia misy fanambarana fa nasain'i Jesosy ny karakara ny vahoaka nona ny mpianatra. Jesosy pahary ny zavatra rehetra mikarakara, fa ny tompo mahary ny zavatra rehetra koa dia mampikarakara, manome andraikitra mba hikarakara. Ny tompo mikarakara. Matio 4:12 andininy 4:12 vaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary noho ny voaka Jesosy dia nahita voaka betsaka arony enazy ka nasitrana ny marariny. Ny teny hoe vahoaka betsaka eto riavana dia adika hoe vahoaka natambatry ny olana nahazo azy, tafavory manoloana an'i Jesosy noho izay rehetra marary azy. Tsy hoe nitondra ny marariny, fa vahoaka samy manana ny naharary azy ka nitady sy nanatona an'i Jesosy. Izany no tantaraina eto amin'ity soratra masina ity. Hitan'i Jesosy ireo vahoaka natambatry ny olana, natambatry ny maharary azy ary te honena azy ireo i Jesosy. Ny hoe honena indray dia milaza hoe fihetsem-po, alahelo, lalina sy mahery vaika. Ny Hebreo moa dia milaza fa ny any anaty any no hitoeran'ny fihetsem-po, ka eto amin'ity teny hoe honena ity dia tsy hoe ny fo ihany no mihetsika malahelo, fa milaza koa ny hoe ny avokavoka i Jesosy, ny tsinay, ny atiny, ny tao anatiny rehetra dia nihetsika tamin'ny alahelo, nahita ndreo vahoaka natambatry ny olany. Izany ilay tompo-pahary izao rehetra izao, mihetsy-po mafy, ontsa, mangoraka, tohina no ny zava-manjo, ny zava-boariny.
ny vahoaka. Izany ry havan'ilay Jesosy tena mikarakara izy, voalaza eo am-pamaranana hoe nahasitrana ny marariny. Tena nositranin'i Jesosy ny marary ny vahoaka rehetra. Manontany hoe inona ny marary ny fifoazana? Mihetsi-po amin'izany Jesosy manasitrana. Inona ny marary ny tsanta? Mihetsi-po amin'izany Jesosy manasitrana. Inona ny marary ny sampatia? Miombona amin'izany Jesosy manasitrana. Inona ny marary ny VFL? Miombona amin'izany Jesosy manasitrana. Inona ny marary ny Dorcas? Ao amin'izany Jesosy manasitrana. Inona ny marary ny vokovokomanga? Ao amin'izany Jesosy manasitrana. Inona ny marary ny Fjkm Alahady? Torak'izany koa tena ao anatin'ny Jesosy zany. Ny marary ny sampana lehilahy kristiana, ny marary fikambanan'ny dekona sy ny olona, ny katekomena. Arina ny marary ahy, ny marary anao. Manetsika ny any anatiny Jesosy, lay lohany amin'ny zavatra rehetra, na arina izao rehetra izao, ny marary ahy sy ny marary anao. Ary io tsara ngery havana fa ny teny hoe olona dia mivadika kely fotsiny dia tonga hoe olana. Raha teny malagasy zany dia tsy misaraka ny olona sy ny olana, fa tena miombona amin'izany ary tsy misaraka ao anatin'izany koa lay pahary, lay Jesosy lohany amin'ny zavatra rehetra. Tena mikarakaratsika ry havana ilay nahary izao tontolo izao. Fantany ary ombonany ny maharary ahy sy ny maharary anao, ny maharary ny fiangonana. Izany lay Andriamanitra ivavahantsika nahary izao tontolo izao tao amin'ny Jesosy Kristy. Mahafantatra izy ary miombona tanteraka. Fantaro zany. Tsy miafina amin'Andriamanitra no momba anao. Ary araka ny teniny teo amin'ny 10 minitra teo dia ny hoe zanako sy ny santanako aoka ho adidiko ihany. Tena karakarainy ianao, sitraniny ny marary ianao. Ny faharoa eo amin'ny 9 faha-9 hatramin'ny faha-7. Rehefa hariva ny andro dia nanatona ny Jesosy ny mpianana nanao hoe alefaso mody ihany ireo vahoaka sitran'ireo. Efa nisitraninao izy, alefaso mody fa tsisy zavatra hohaniny eto. Ahoana hoy Jesosy? Tsy tokony handeha izy omenareo hanina izy. Ny voambolana hoe omenareo hanina dia angalana heviny koa raha ny fototra, teny fototra ny hoe amorony hanina izy. Aza lefa mody fotsiny fa mamorony nareo mpianatra mahita ny anohanan'ireo vahoaka sitran'ireo, mamorona sakafo ho azy. Inona ary ny mahasamihafa ny fahariana sy ny famoronana? Valio hoe ho an'izay afaka mahavaly. Inona ny mahasamihafa ny fahariana sy ny famoronana? Andriamanitra ihany ny mahary, fa isika afaka mamorona miainga amin'izay zavaboarin'Andriamanitra. Afaka manao lasary voatabia ianao, miainga amin'ny voatabia. Afaka mahandro vary ianao, miainga amin'ny akora nanaovana ny vilany, ny afo mirehatra amin'ny alalan'ny kitay, na ho vary soa na vary maina, miainga tamin'ny voary ianao ary ny karakara dia afaka namorona vary masaka hohanina. Amorony sakafo ireo nona. Andriamanitra lay pahary izao tontolo izao zany dia tsy hoe mikarakara sy ianao fotsiny, fa ho an'ny mpianatra izay mahita ny fahabangana teo amin'ny vahoaka dia nametraka andraikitra tamin'ny mpianatra izy. Karakaraonareo reo nonareo, karakaraonareo amorony sakafo reo,
ka tinge tsy misy afa-tsy mofo 5 sy azan-drano 2 to aty zany dia nisaotra ny tompo natolony ny mpianatra mbola lasainy ny karakara koa ny mpianatra atolory ny vahoaka ny mofo sy ny azan-drano. Ndrao adinitsika ry havana fa mivadika kely eo fotsiny ny pejy dia misy tantara mitovitovy amin'io ihany. Jesoa kosa indray no voalaza ny soratra masina fa onena ny vahoaka ka niantso ny mpianatra mba hamana azy ireo. Dia hoy ny mpianatra tamin'izay amin'ny toko 15:7-20 hatramin'ny farany, ka atia tsy misy afa-tsy mofo 7 sy azan-drano madinika vitsy. Fa niasany Jesoa koa zany ka nahavokisana olona mihoatra ny 4,000. Ny tompo ilay nahary izao rehetra izao dia tsy hoe mikarakara ny zavaboariny fa mampandray andraikitra antsika zanak'olombelona mba azahoany ny manodidina misitraka ny zavaboarin'Andriamanitra. Izay ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao, izaho sy ianao, ilay nandray fahasitranana dia apetrany ho tompona andraikitra amin'ireo manodidina hikarakara. Olo izany koa mantsy ny ao amin'ny Genesisy, rehefa vitan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra dia namorona ny olona izy vao mofinaina omaly, ary nametraka ny olona hanjaka eo amin'ny zavaboary, hikarakara ny zavaboary. Zay ilay hoe tsy mikarakara na miadidy ny asan'ny tanany ihany Andriamanitra fa mametraka atsika koa mba hikarakara, mifampikarakara. Dia inona zany zao no any apelatanantsika sampana isan'isany avy? Zay tsy manam-bola, misampana dia miteny zay nge malemy mahantre, tsy manam-bola madinika. Fa ny tompo dia manao hoe ento aty ilay madinika, ento aty izay ihany, to dia omeo daholo. Na betsaka na kely, na firy mpikambana na firy, na manahoana eritreretintsika sampana, zao ihany atolorany tompo. Zay eo am-pelatanana, izy mahay ny anaovana azy. Ampitombony io ahafahany karakara ny manodidina antsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ilay nahary izao tontolo izao dia mikarakara antsika, fantany ny maharary antsika ary sitraniny zany. Fa izy koa dia mametraka antsika mba hikarakara ny hitantsika favoa, ny tsy ampy, ny manana olana, ny hery eo ampelatananao, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-materialy, ndeha atolotra ny tompo, apetrany eo ampelatanan'Andriamanitra ary dia ho tonga eo amintsika indray homban'ny fitombona mba azahoany manodidina misitraka izany fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Anisan'ny lehibe sady fototra amin'izany ry havana ny famonjena. Tsy ho fikirinao fotsiny izay famonjena kely mba hananako iny ve dia mbola atao inona indray, ho zaraina indray. Fa aza sasatra mioty famonjena amin'ny tompo mba hitombony ny fiainam-pamonjena ao anatinao dia ho tonga fitaovam-pamonjena ho an'ny manodidina anao ianao. Ilay nahary izao tontolo izao, ny tompo dia mikarakara ary mametraka anao mba ho mpikarakara ny manodidina anao koa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.